Mme Saholy indray zany no entintsika mivavaka anio. Ny vavaka angatany moa zany dia vavaka fisaorana noho ny fahafahana fanadinana baccalauréat ny zanany. Koa manasa anao ary hanaraka izao tombavaka izao. Ary vavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay an-danitro, atolotra ianao ny dera, ny haja, ny voninahitra satria mendrika anao indrindra izany hatramin'izao kao mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fitahinao, misaotra ny amin'ny fahasoavana izay atobaka ao eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Ankehitriny Tompo dia te hanandratra vavaka fisaorana izahay ho an'ny Mme Saholy izay nahatsapa ny fidiranao an-tsehatra satria afaka soamantsara, afaka fanadinana baccalauréat soamantsara ny zanany. Tompo, te hisaotra anao izy ny amin'izany rehetra izany, koa hasandratra ianao tokoa ary ny fisaorana lehibe Tompo ny amin'ny fitahiana izay nataonao tamin'ny zanany. Misaotra Tompo satria tsapanay fa niaraka tamin'izy ireo ianao nanampy an'izany zanany izany, ka raiso toy ny antra manompofina eo anatrehanao ny vavaka sandratra amin'ity anio ity, izay vavaka feno fisaorana sy fidirana avy eo am-po, ka ho mandrakizay hatrany anie ny fidirananao, ary izay koa dia tsy hitsahatra ny amin'ny fankasitrahana sy ny fisaorananao ny amin'ny zavatra rehetra. Koa mino izay fa mipaka eo anatrehanao izany vavaka izany satria tononona amin'ny anaran'i Jesosy iry ihany. Amen.